Pasateurany Joshua no mandroso indray tokatrantsika ny amin'izao izao mitondra ny fampianarana larana faharoa ambin'ny folo izay hoe avy any amin'ny devoly ny rafitra monoteisme izany no resantsika indray androany mbola avy any amin'ny devoly ihany koa zany aventsika indray zany ny ten'Andriamanitra aloha fa misy teny mena dia aoriana izay tsika hivavaka fa mba mety kely alohan'ny vavatsika ity teny ity hoe patady dy mihitsy ity ten'Andriamanitra ity aloha hoe Jaona voalohany mialohan'ny vavatsika dia petrakintsika mihitsy ity no mbo tonga sainareo hoe mba jereo tsara nge ny zahatra mahazo Jaona faharoa andiny fahasivy io zany apetrakintsika dia hivavakantsika amin'ny fiarahantsika eto indray efa kio nge ty Jaona faharoa andiny fahasivy zay rehetra mitaraka nefa tsy mitoetra amin'ny fampianarana Joshua dia tsy manana an'Andriamanitra fa zay mitoetra amin'ny fampianarana ihany dia izy no manana sy zanaka zay no entintsika rehetra mieritreritra dia ataontsika ary hivavaka amin'ny tata Iavasy Joshua hanamarina ny teny hanaprofo ny hatsarana dia mamerina ny fiarahabanantsika rehetra tokatrano reny tena ka ny ambasadeurany Joshua Ziadia no mandroso atokatrantsika ny amin'izao fotoana izao ny fampianarana moa zany dia hoe avy any amin'ny devoly mihitsy hoe rafitra monoteisme io ary zay rehetra monoteista rehetra zany moa dia tena ho any amin'ny fahaverezana ty zay le nivaketsika teo hoe na izany izy mitarika fa tsy mitoetra amin'ny fampianarana Joshua dia tsisy Andriamanitra ary ny ahafantarana fa tsisy Andriamanitra mpanota izy rehetra rehetra ao ary mpitandrina didifolo ny atao hoe monoteisme indray zany ahoana indray ary ahoana ny ilazana fa tena avy any amin'ny devoly koa rafitra anankiray io satria ny anazy indray hony dia izao araka ny vaninandro noho le izy entsika indray ny sary sary mantsy ny tena mitondra betsaka n'ilay zavatra zany io amin'ny efa voarantsika sary ty raha sy diso aleotsika aka ny sary any ty aloha dia rehefa tsika any amin'ny arsiva tsika any ty mba hamora ny fanazavana ka tsy verina sary matetika tsika rehefa avy eo fa misy ka misy io eo raha sotsika efa misy on'io miteny mihitsy ny ady efa misy le izy dia ijerevantsika ary hoe ahoana ny fipetraka le any zareo monoteisme zany ny eny zareo indray dia tahaka an'izao ny eny zareo arakaraka le vaninandro le izy tamin'ny voalohany iny raha mbola tsy tonga ny ilay zanak'Andriamanitra mbola tsy naka ty zany dia ny anazy zany tena ny ray ihany no egalina ny zanaka egalina ny fanahy masina FM le fanahy masina zay ihany ny zareo zany karakaraka ny vaninandro any izy io dia ity ray ty ony tonga dia ty nanao amin'ny testamenta taloha ao amin'ny testamenta taloha ny domaine dia ny ray ho ny tao tamin'io fotoana io dia ny zanakandray hony ao amin'ny vaninandro natongavany Joshua amin'ny testamenta vaovao indray testamenta vaovao dia ny fanahy masina kosany ny tahorinany Joshua rehetrarehetra zany taoko eto ambany etony azy tahorinany Joshua zany hoe rehefa lasa zany Joshua kanetsika moa Joshua dia apetraka Joshua fa ny zareo moa Jesosy ny tena marina fa fampianarany demoni aleo misy ataontsika hoe Jesosy satria Jesosy nataony zareo taorian'le zanak'Andriamanitra fotsiny zany taorian'le zanaka zay zany hoe eto zany dia nampitoviany zareo indray ny ray egala zanaka egala fanahy masina hitantsika tsara nefa tamin'ilay fampianarana teo fa tena samy hafa mihitsy ny ray sy ny zanaka satria ny ray dia naniraka ny zanaka ary ny zanaka naniraka ny fanahy masina noho izany tsy mety hitovy mihitsy iny reo zay no demontrentsika kanefa tsika andeo jereva ny ray sy ny zanaka ty moa zany dia somary fohy kely ty fampianarana ty fa tsy lava ary mety ho lava ihany nefa fa arakaraka an'izay misy eo ny zatra misy zany dia izao tena fampianarana tena tsy izy mihitsy ny ty satria rehefa nazavaina ny fanazavana tamin'reto olona reto dia nylazai ny ty sary ty fa io izy ilay voalaza rekatra ny bokin'ny apokalipsy trany dia ho any amin'ny bokin'ny apokalipsy tsika dia ty zanaka ty hony araka ny fampianarany zareo tsika aloha hiverina kely maro sarera aiza moa misy le izy izy
amotsy ato tsy mbola misy sary be dia be ato ngamo io rehetra tena itirery ny sary ao zany de aleo averintsikely izy aleo zany averina noratra mihitsy zany e ty aloha ataontsika sary anankiray a de hoe am'zareo iny a ity ray teo nefa tonga tany aleo raiko sary ty aloha de aloha iverinako io zany le fampianaran' zareo a hoe ny lefako miadina mihitsy fa tsy mainka atsika fa tsisy mamaika atsika ko eo fanao sary anankiray mihitsy iny a zareo iny tavelany iny asoritsika zany iny aloha zao ne ny zareo monoteisma ataontsika sary de azy zareo tsara izy le ataontsika verina foana zany ny sary ny ray ihany ony a no egale zanaka zao zany izy izy za fiandrena dada iava io de jereo nge ty hevitra mpitolo be ty mba inonareo nge ty ty zany le dada iava io ataontsika sary de azonareo tsara mihitsy ny izy iny na to hoe monoteisma izao de ty moa zany ataontsika hoe mitazona boky izy zany efa aveo de le zanaka am'izay eto a tazona le ina moa tazona le boky ataontsika maintsomaintso ny boky eto de zanaka mitazona le boky zany zao de zao ny ataon'le monoteisme hoe satria mantsy eo efa any amy lanitra ny lanitra ty sary ty aloha so ataontsika hoe ciel des cieux io a ciel des cieux anefa any amy lanitra lanitra zany ty histoire ty fa any amy ciel des cieux de am'zareo monoteisme hony a de rehefa nakany amy lanitra lanitra io zanak'io a de miseho amy maha olona anazy zay mihitsy le frazany zareo fa io dadan'io ihany ony io a ty andriamanitra ray ty ihany io fa satria andriamanitra io ray ihany fa miseho amy maha olona sorataketo mihitsy zay teny zay hoe miseho zany no mba hianaza zareo amin'ny maha olona ony maha olona zay ka raha miseho amy maha olona anazy izy a de mba mitombona ve zany sary zany satria ary ny olona ao anatin'ny monoteisme de mazava efa tena mitandrina didi folo ihany koa izy mbola ao anatin'le hoe Deutéronomia toko faharoapolo andininy fahatelo Deutéronomia 23 zany système zany zany de mbola anatin'ny didi folo a satria le didi folo miteny hoe aza man'andriamanitra fa tsy zarery ihany a de araka ny Deutéronomia 23 ray exodosy a toko faharoapolo a andininy fahatelo apetrakatsika tsara araka ny exodosy 23 zany a de mipetraka mihitsy ny zany ony fa tandrana didi folo izy noho ny amin'io sary io satria maninony manery foana izy fa tsy maintsy anakaka foana andriamanitra de vokatsy le exodosy toko faharoapolo andininy fahatelo zany nosoratantsika tsara ty fa diso le soratra exodosy toko faharoapolo andininy fahatelo tsara nga mandeha whatsapp eo akizakare amy droite edy de tsy voakasika le toko sy andininy ndraiky izy reo akisaka kely eo de raha amin'izy zao hevitra zao zany a de milaza zany zareo fa hoe anankiray foana andriamanitra fa raha ity olona ny seho ty ona zay tany amy lanitry ny lanitra de amy maha olona anazy io fa andriamanitra ihany io ray foana ho zany io andriamanitra io ny tianjareo apetraka de apetraka tsika kely tsara moa zany zay teny zay hoe am'jareo zany a ray io andriamanitra io a fa miseho amin'ny endriny samihafa fotsiny a de ty moa zany tsika tsy miditra am'le fanamasina satria ato raha de fa manana problème hoe ray foana hoany io andriamanitra hony de ray ihany zay amaandriamanitra ray anazy a de izy ihany no ny midina taty rehefa tamy voalohany a de iny zanak'iny ihany no ny ray ihany koa rehefa aveo a de iny zanak'iny ihany koa no ny fanahy masina rehefa aveo a de zany hoe ny fanahy masina ihany ny egala ny ray tena zava-doza mihitsy satria mandika an'le lalàna nampianarantsika tao amin'ny fampianarana larana
faraika ambin'ny folo iny tena nandika mihitsy ny an'le fampianarana larana faraika ambin'ny folo mihitsy nyle izy zay milaza fa ny ray dia naniraka ny zanaka ary ny zanaka naniraka ny fanahy masina ka nahoana moa zany no hitovy izy ireo de efa lala tsy marina mihitsiny fa ity resaka any amin'ny hoe rehefa tany amin'ny lanitsy landra ty dia lazaina fa hoe anankiray ihany io satria amin'ny mahaolana azy no nisehony teo satria hitantsika mihitsy fa tena olona io zanak'Andriamanitra io hoe hita hoe io ny zanak'olona io ny zanak'ondry dia satria moko le zanak'ondry olona zay le izy ny zanak'ondry dia tena olona mihitsiny izy satria amin'ny mahazanak'ondry azy dia izy le nivonoana dia zay amin'ny mahazanak'ondry anazy io natao fanaty teo rahatrehany dada Iava azy dia natao zay na hoe mahatonga ny zanak'ondry fa io zanak'ondry io nefa dia tsinona fa olona zay azavena tsara amintsika angaman'izay hoe io ihany ny atao zanak'ondry ary io ihany ny atao zanak'olona zany ka io Yahosoa io mihitsiny io mihitsiny atao hoe olona tena olona mihitsiny izy io zany ka raha milaza ianao fa Andriamanitra io fa angamo Andriamanitra lasa olona indray io avaka atsika tena Andriamanitra zay hijerikana zay mihitsika aloha de karaka kely an'izay vitiatsika aloha ato amin'ny tenin'Andriamanitra ato nijerevantsika kely vetivetika somary miandriany kelitsika zay afaka mijereva hatrany tsika direct any amin'ny écran fa iraino Andriamanitra ao amin'ny Timoty voalohany toko faharoa andiny fadimy Timoty voalohany toko faharoa andiny fadimy vakitsika Timoty voalohany toko faharoa andiny fadimy fa iraino Andriamanitra ary iraino mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona dia Yahosoa ilay vohositra izay olona zany io Yahosoa io zanak'Andriamanitra io zany olona dia ny fanontena mipetraka ve fangamo io Andriamanitra io mety olona dia vakitsika rika hatramin'ny nomery toko fafilony izy io hoe Andriamanitra tsy mba olona ndraiky aloha tsika indrindra izy tena Andriamanitra zay nomery fily angambany ao amin'ny bokyny nomery 23:19 angambany numéri 23:19 vaketsika inge tena Andriamanitra numéri 23:19 hijerevanareo mihitsiny hoe ahoana moa mampitombona an'ity sary ity numéri 23:19 lalàna ato miteny Andriamanitra tsy mba olona nefa ny ahoana zany izy lasa olona lasa olona dia hoe io ihany ny Andriamanitra ray numéri 23:19 vaketsika aminarany Yahosoa numéri 23:19 Andriamanitra tsy mba olona ka handainga na zanak'olombelona ka hanenina nefa ny Yahosoa dia tena zanak'olombelona mihitsy na terak'olombelona izy zanaka ny Mariasy Yosefa izy tena izy misy olona miteny hoe Mariama manaranyio niteraka ny Yahosoa io zany rehefa teraraka ny teny ny silamo manao an'izany dia marahanareo tena izy tena mba mieritreretra ataotsika tena misy zatra tena tsy azoko mihitsy zany amin'ilay olona milaza fampanaradian'io Andriamanitra marina Jiosy io nefa ny anarana fototra marina zany inge jereva anatin'ny baiboly katolika romanina zay anisany hoe orizinalina tamin'ny soratra masina io izy fa Mariangy iny soratany ahy dia mahita zay Miriam matampoka fotsiny eny satria mba am'izay dia mba ampitoviana amin'ilay anarana arabo le izy za manao an'izany fa tsy mety zany eny mety misy anarana mitovitovy amin'izany fa anarana normalina zareo dia Maria zay azy tokony vavana ohatran'izany zay nge le mahavoan'ny olombelona hoa dia io le tsy mahafaka ny fahotana anareo zay nanovanovany zatra tokony tsy hovay re dia any amin'tsisy daolina le anareo zany fa io moa tsy didirantsika satria tsy reo mitondra famonjena le anarana fa mba tiako tenena fotsiny hoe mba mila mba mijery any amin'le fahamarinana foana atsika mba sy dia sodokan'le manao zatra tsy mandeha milohany ohatran'io dao vaketsika ry Andriamanitra tsy mba olona ka handainga nefa antsika mahita teo mihitsiny fa lay Yahosoa dia olona vao nivaketsika tamin'ny soratra masina teo mazava zany fa tsy le Andriamanitra ray io tsy Andriamanitra ray zany io zanaka io satria
le Andriamanitra ray dia miteny mihitsy hoe za tsy mba olona zany ka handainga, ary izy mihitsy miteny hoe za koa tsy mba zanak'olombelona zany. Nefa ny ray Yahosoa dia voalaza mihitsy hoe fils de l'homme, zanak'olombelona, zanak'olona. Ary dia hitany zanak'olona ianareo zany soratra masina eny amin'ny raha olona teny. Haitomany azy ny fiaina rehetra fa hitany zanak'olona izy. Nefa dia soratra masina teny hoe Andriamanitra tsy mba zanak'olombelona, nefa Yahosoa dia zanak'olona. Ingatsika jery soratra kely an'izay hoe zanak'olona zay, ary mety tokony tsy andrinitsika be dia be. Mbo jerevantsika kely mihitsy le izy zanak'olona zany. Iny jerevantsika anazy tena mitombona tsara mihitsy. Be dia be moa le terme zanak'olona ato fa le tena le mijanona miandry kely mihitsy aloha tsika fa hijery le zanak'olona mihitsy. Aleotsika ale ato amin'ny boky ny apokalypsy mihitsy ny tiantsika ho jerena. Apokalypsy 14:14. Angambany hafa jerevantsika fa ty ohatrany raha sarotsarotra andreo indray ty fa le ohatrany dia le mahitsy be mihitsy hoe Yahosoa mihitsy. Ty le hoe Yahosoa le zanak'ondry fa hitatsika iny fa le zanak'olona mihitsiny a. Apokalypsy 1:13 io tiako jerevana amitsika. Apokalypsy 1:13 le zanak'olona zany hitatsika rehetra mihitsy izy zay. Ary teo voan'ny fanaovan-jiro dia nisy nakaiky tahaka ny zanak'olona, ny akanjo lava hatrany an-tongony sady ny fisikinany mbola mena teo an-tratrany. Io le tiako tenena amitsika io. Io le teo hoe Yahosoa io. Dia ndreo jerevantsika an'le izy. Apokalypsy 1:13 ty a. Hitanareo tsara fa Yahosoa io teneny io. Io jerevantsika mihitsy ny tohiny. Apokalypsy 1:13 io a le 1:13 teo a dia hiditra amin'ny 14 tsika. Ary ny lohany sy ny volony dia fotsy takan'ny volony fotsy dia takan'ny oram-panala. Avetsy mandeha. Ary teo voan'ny fanaovan-jiro dia nisy nakaiky tahaka ny zanak'olona, ny akanjo lava hatrany an-tongony sady ny sikina fisikina mbola mena teo amin'ny tratrany. Zany eto zany hitantsika hoe le zanak'olona zany. Izy io zanak'olona io a. Ary ny lohany sy ny volony dia fotsy tahaka ny volony fotsy dia tahaka ny oram-panala, ary ny masony tahaka ny lelafo, ary ny tongony tahaka ny varana manganohano ohatran'ilay voadia teo amin'ny fanendrehana iny, ary ny feno toy ny firondroan'ny rano be, ary ny tanakitana fiteny amin'ny tany ankavanana izy, ary nisy sabatra maranitra roa lela nivoaka avy teo am-bavany, ary ny tarehiny dia tahaka ny masoandro mirapehitra amin'ny heriny. Ary raha nahita azy aho dia lavo tahaka ny maty teo anoloan'ny tongony. Zay dia atehatra amin'ny fa izy nanendry tamin'ny tany ankavanana ka na hoe aza matahotra. Izao ny voalohany sy farany. 9:20. Ilay efa velona dia ilay velona efa maty aho a, nefa indro velona mandrakizay. Eto zany le zanak'olona dia miteny hoe zay efa maty. Kaiza nisy Andriamanitra maty anefany. Io Andriamanitra raha io dia tsy mety maty mihitsy, ary tsy mety ho zanak'olona mihitsy izy. Feto moa zany resatsika aloha dia le hoe ilay zanak'olona dia Yahosoa. Nefa eto misoratra masary amin'ny bokyny Numéro 13:20 teo milaza hoe Andriamanitra tsy mba olona. Zay aloha anankiray. Dia ne soratra masina hoe io Yahosoa io dia zanak'olona, hitantsika eto amin'ity Apokalypsy 2:21-20 ty. Nefa nisy soratra masina hitantsika Numéro 13:23 teo hoe Andriamanitra tsy mba zanak'olombelona ka hanenina. Efa teny mifanipaka sady zany zay milaza hoe tsy olona io Andriamanitra io, nefa ilay Yahosoa olona. Mazava zany fa Yahosoa dia tsy mety hitovy amin'io Andriamanitra raha inao oviana satria Yahosoa olona, ilay dada malala Yahova tsy olona.
Yahosoa zanak'olona, ilay dadamalala Yahova tsy mety ho zanak'olona. Zany hoe zay nampitovy an'ireo kosa zany a, devoly koa zay nampitovy an'ireo. Ary tena ao anatin'ny sefer Torany jiosy mihitsy manizigizina fa tsy olona izy, na zanak'olona izy. Ka zay nametraka anazy olona sy ho zanak'olona zany a, io Andriamanitra ray io nampitovy azy amin'ilay zanany, devoly zay nanao an'izany. Zay no atao hoe devoly. Hitanareo amin'izany hoe tena hoe manohitra ny soratra masina mihitsy ilay olona. Io ilay mbola vokatry ny rafitra didifolo hoe Andriamanitra iray ihany a. Mivoaka amin'izay ny fahamarinana, ny Andriamanitra zatra anankiray le ray izy, ary le zanany koa nefa ny Andriamanitra anankiray izy. Rehefa nisaina amin'izay reo anankiroa ny Andriamanitra mazava-be, ivavana sy ampofana ao amin'ny hatsarana. Ary zay nanaraka an'izany fampianarana zany a, afaka ny fahotana ary tsy manota intsony a, satria izay le tenin'Andriamanitra marina hoe aza manota intsony. Fa tsisy afaka tamin'izay fahotana izay mihitsiny a, noho ny amin'ny rafim-pivavana na rahanareo io. Zava-toza mihitsy. Farany, tia ny fanampolofona fahatelo fa diso mihitsy monoteisma, ozy ny ten'Andriamanitra. Dia ilay velona, 1:20, efa maty aho, nefa iny velona mandrakizay a, sady manana ny fanalidiny fahafatesana sy ny fiainantsika. Ato amin'ity soratra hoe efa maty aho. Io izy io. Leo tsy pitsika tsara ty soratra hoe efa maty atao hitan'ny olona rehetrarehetra mihitsy ny ty hoe ahoana moa zany ty soratra masina ty kosa, fa ianareo milaza fa Andriamanitra ray ihany egala Yahosoa zanany. Ahoana nefa ty soratra efa maty ty, ahoana io? Samy mandinika daotsika rehetrarehetra hoe ahoana ty soratra hoe efa maty hony izy e. Zay, lay voalohany sy ny farany hony efa maty. Ahoana ny tovizany amin'io Andriamanitra ray? Satria ilay Andriamanitra ray koa diso koa ny voalohany sy ny farany, samy voalohany sy ny farany io. Fa na voalohany sy ny farany, iny hoe qualité tovizana, même qualité zareo. Fa reo ny momba anazy zany amin'ny mare sy ny zanaka, hoe mitovy ADN zany na resana olombelona. Fa ny momba azy samy hafa. Ny ray lehibe dia ny ray kely, ny ray miteraka dia ny ray nateraka. Tsy mitovy re zany. Dia hoy ny soratra masina hoe efa maty aho. Efa maty zany ty zanaka ty, le olona io zany efa maty io. Nefa ny soratra masina ry hoe io Andriamanitra ray io a, tsy mety maty zany mihitsy no ovinoviny. Nke ty reo ampidirintsika any amin'ny fitehirizana any, ianao jerevantsika amin'izay le hoe tsy mety maty io Andriamanitra ray io. Mba henonareo nke ty tenin'Andriamanitra ty. Dia jereo tsara nke ny hoe aiza moa ny itovizany zany sary zany. Apokalipsy 4:4, henao tsara arany. Atemy andininy fahavalo no vavaka ataotsika. Menotsika ny vavaka ny tao amin'ny lanitranlanitra. Apokalipsy 4:4 manomboka ny 9 ka hatramin'ny 1:10 amarana antsika anazy. Ary ny zava-manana anay efatra dia samy nanana elatra enavy, sady feno maso ny tena rehetra manodidina ka hatrao anatiny. Ary tsy mitsahatra andro aman'ala izy manao hoe masina masina, ny Tompoandriamanitra tsy toa, ilay taloha sankehitriny ary ho avy. Dia mandeha moa zany vavaka sy ny maro samihafa eo. Dia 9:10, dia iankohako eo anoloana izay mipetraka eo ambony seza fiandrianana ny loha olona 420, ka hivavaka amin'izay velona mandrakizay. Velona mandrakizay indray no hitantsika eto a, fa tsy koa ny efa maty. Fa hoe velona mandrakizay, ahoana indray zany reto fahadalana be nataon'reto monoteisma reto a. Tena miteniteny foana mihitsy ny tena marina. Zay le hoe mba mandiny daholo e. Andriamanitra ry nametraka teny hoe za tsy mety maty zany, tsy mba olona ho nisy ka handaingina zanak'olombelona ka hanenina. Ary Andriamanitra eto milaza fa tsy mety maty mihitsy izy a. Araka n'ity soratra hitantsika eto ity, jereo izay amin'izay velona mandrakizay io ivavaka. Anao ino izy a? Ivavaka amin'izay velona mandrakizay io. Lay Andriamanitra ray zany zay mipetraka eo ambony seza fiandrianana, dia velona mandrakizay tsy mety maty ny dikan'izany zany. Ao anefa ty rahatra manao teisma ty fa lazainy fa hoe io zanak'io ny Andriamanitra ray, le zanak'olona. Sady le zanak'olona mio Andriamanitra tsy olona, Andriamanitra tsy zanak'olona. Andriamanitra tsy mety maty nefa le zany efa maty. Ahoana moa ny ampitovinareo amin'ny Andriamanitra ray io? Zany no proof fa tena fivavahana, tena démonie mihitsy izy. Fanoherana ny tenin'Andriamanitra marina. Nahita zany se tsika hoe tena diso daholo ny vavahan'ny olombelona rehetrarehetra, satria
tena tsy mety mihitsy izy ndaotsika aloha enregistré ty ataotsika tahiry ilaina ny fotoanany rehefa misy zara tokony latsika anazy ho azafainy aminareo foana hoe zao ny famarina ny teny ka eto zany tsika rehefa nandeha nahita zay teny zay nareo de mametraka ny ambasadorany sao hoe rehefa diso zany ny fipetrahany ray sy ny zanaka hoe tsy mety mitovy mihitsy nyreo de diso mihitsy ny milaza fa ny ray ny agalina ny zanaka fampianarana demonia mihitsy zany zay zavatra zay fampianarana demonia mihitsy zay tena tsy izy mihitsy ary raha mihitsy de miteny hoe ny ray any agala zanaka agala fanahy masina ko ny ray sy ny zanaka raha tsy mitoko va maika ve ny fanahy masina ny tena izy ongetsika de tokony efa tonga saina ary tsy misy fanahy masina ny vavana zanaka tany amin'ny lanitry lanitra tany iny zao lalàna hoe Andriamanitra ihany ny vavao hitatsika zao zay tany bokony aiza moa la izy tao bokony apokalipsy vakitsika iny ty bokony apokalipsy toko fa 12 andininy fasivy ty apokalipsy toko fa 12 andininy fasivy vakitsika eo aminarany Jehosoa apokalipsy 22:9 eo izy tamiko tandremo aza manao an'izao fa mpanompo namanao ihany eo sady namampamina ny rahalanao sy zay mitandrina teny am'ty boky ity Andriamanitra ihany ny vavao raha Andriamanitra zany ny fanahy masina araka ny tenenreto manao teisma reto hoe io ihany koa ny lasa Andriamanitra ray rehefa avy eo nanino izy nita tao amin'ny lanitra koa tamin'io sary io amin'ny mahinona anazy ndray zany ary raha Andriamanitra io fanahy masina io tokony vavana teony eo nefa antsika mety ava rehefa nivavaka ny tao amin'ny lanitra amin'ny apokalipsy toko fa 7 de tsy nisy vavaka narefa tany am'zareo mihitsy na ny kely azany sady nefa ny hoe Andriamanitra ny vavao nge vaketsika ny apokalipsy toko 7 de ao amin'ny andininy fahavalo sy ny fasivy nanahoana ny vavaka nale tato nandeha tato nefa le fanahy masina hita teo leo vaketsika le fanahy masina hita teo zay apokalipsy 4:5 ary nisy elatra azy feo ary kotrokorona nivoaka avy tamin'ny seza fiandrianana io zany ny le hoe ny hery sy ny fahefandaday avamo zany rehefa tena miseho de tena force zay rehefa tonga anareo ditanareo dolo zany ary nisy jiry fito mirehitra teo anoloana seza fiandrianana de efa nafiton'Andriamanitra le jiry fito ary eo anoloana seza fiandrianana hita mivandravandra be eo ko maninona ny tsy ny vavahana le efa nafiton'Andriamanitra maninona tsy ny vavahana tsy ny vavahana izy satria Andriamanitra ihany ny vavahana zay le lalàna ny vakitsika teo hoe Andriamanitra ny vavao matoa zany tsy ny vavahana ny fanafiton'Andriamanitra tsy Andriamanitra ne zany io avetsika am'izay ary ny sary eo anatin'ny tableau hoe de nanaonao foana mihitsy nge ny olona tena izy am'izao efitra mitranga rehetrarehetra am'ty tany ty zao nge vaketsika am'izay le sary avetsika am'izay ny sary ny tiako tenenina zany tia avetsika zany le seza fiandrian'Andriamanitra io any seza fiandrian'Andriamanitra io satria fahita tany amin'ny lanitry am'izay ty sary hitatsika ty de io dada iava eo ambony seza fiandrianana io zany sarisary izy moa tsy aloha zany fa ziady mampianatra de voatery tsy maintsy manao an'izao ho azonareo ary teo alohana seza fiandrianana de teo le fanafiton'Andriamanitra tahaka ny jiro reo ny fanafiton'Andriamanitra F7 zany F7 fa tsy F16 fa de fanganareo amin'ny zavatra hafana ty ny ray ty ny ray raha ohatra ka Andriamanitra ny fanafiton'Andriamanitra maninona tsy nivavaka teo ny lolo 4 le nivakitsika teo tokony nivavaka teo ny lolo 4 sy ny zavambany any efatra fa nefa tsika nety fa tsy nivavahana ary zareo mazava zany tsy Andriamanitra ivavahana io ce n'est pas Dieu là zany hoe ce ne sont tsy ao anatin'ny klasin'Andriamanitra izy zany Dieu qui veut hitrandeha non barage non ty Andriamanitra ny fanafiton'Andriamanitra fa rehefa hitsangana kosa ny Jehosoa avy any ity ndray Jehosoa ty miaraka tamin'ny boky ny tazomy teo am-pelantanany de mivavaka taminy am'izay ny tao amin'ny lanitry ny lanitra dia ny vavahana reo Andriamanitra anankiroa mazava-be zao reto no ny vavahana ity dada iava ty no ny vavahana ty zany ny vavahana ray ary iny lehibe de ty zany ny vavahana koa faharoa io taoko fresy maitsomaitso io
io ny faharoa de reo no ny vavahana, reo ainzy de reo ny vavahana, fa ny fanahy masina tany ataotsika barazy be mihitsy ny hoe non, tsy vavahana ny fanahy masina araka ny apokalypsa 4 vo ny vakitsika telo reo vakitsika am'izay izy a lolo ty iny de sika sary ty mba hitanareo tsara fa tsy vavahana zany ny fanahy fiton'Andriamanitra, de efa tsika sary mahitsy tsara sy mazava tsara. Apokalypsa 4 eo de vakitsika ao amin'ny andininy noko amin'ny andininy fahasivy, satria hitantsika teo le sarin'ny fanahy masina zany efa anoloana seza fiandianana, de eneo gne atrato hoe ao amin'ny andininy fahavalo no miainga le fivavahan'ny lolo efatra amby roapolo sy ny zava-manana efatra ny mandeha voalohany, ary ny zava-manana efatra de samy nanana elatra eninavy sady feno maso ny tenany rehetra manodidina ka hatrao anatiny, ary tsy mitsahatra andro manala izy manao hoe masina masina ny tompoandriamanitra tsy to, any am'le tsy to zany miandefasan'le teny a lay taloha sankehitriny ary ho avy, zay le fandehanan'le teny a lay tsy to, de ahoana le izy ao am'diny fasivy, ary raha ny zava-mananaina manome voninahitra sy aja ary fisaorana ho an'le mipetraka eo ambony seza fiandrianana, de zay velona mandrakizay mandrakizay vetsika ndray zany sary iza nanomezana le vavako ny teo a, de mazava be fa lay mipetraka eo ambony seza fiandrianana hitatsika io mihitsy ny mandeha io le numéro 1 io ny mahazo an'le vavaka io, ty ny mahazo an'le vavaka io le siko maitsomaitso io le nahazo an'le vavaka io, fa le fanahy fiton'Andriamanitra io menamena io a tsy nandehanan'le vavaka, tsy Andriamanitra izy ny dikan'izay satria lalàna miteny hoe ny Andriamanitra de ivavahana, tahaka ny Osaso ny vavahana Andriamanitra izy, fa io fanahy fito io tsy ny vavahana io, ahoana moa izy klasinareo Andriamanitra, karazanareo fa hoe Andriamanitra ray ihany le gala fanahy masina satria hidiny nankety izy, zay le hoe tratra le hoe ao anatin'ny didy folo daholo ny fivavahana tritarisma sy ny monoteisma rehetrarehetra, zareo miteny hoe ny ray ihany le gala ny fanahy masina, gala ny zanaka, fivavahana ny démonie daholo reo, mampifotopototra ny eo amin'ny lantilanitra mihitsy reo olona reo, ary manambany an'le avo indrindra reo fivavahana reo, mpanambany an'ny avo indrindra, zavaboary noho no klasena atao mitovy aminy, sady manambany a manevateva manao tsinitsinina n'le avo indrindra, fivavahana mpanambany an'le tena mpamorony reo. Za tena mitenanareo olombelona zay mandrea miala tao, tena fotom-pampianarana avy any amin'ny démonie daholo izy satria tena mampifotopototra an'io Andriamanitra ray mihitsy, zavaboary ny fe de ataonao ekivala aminy azy, tena zavatra tsy izy mihitsy zany, satria ny sary de hitantsika eo amin'ny lantilanitra moa ko sary io zao le apokalypsa 5 io a, apokalypsa 4-5 zao ty hitantsika eto ty, reo soratako mihitsy ty apokalypsa 4 io 4 io a de ny 5 io sary hitantsika io hoe zao ny sary tao amin'ny apokalypsa 4-5 zao, de ahoana moa nefa ianao ohatrany de mivavaka amin'io fanahy masina io fotsiny zao lazanao fa io ny Andriamanitra misorany le dadany, nefa ny zareo hita tsara tao amin'ny lantilanitra tao amin'ny bokyny ino moa tao amin'ny boky farana ary ekatra amin'ny bokyny apokalypsy, efa ny amin'ny lantilanitra io sary io a tsy ndriko tsara, efa ny amin'ny lantilanitra no nahitana fa miavaka ny ray, miavaka ny zanaka, miavaka ny fanahy masina, ary ny Andriamanitra ray zay mipetraka eo ambony seza fiandrianana irery any no nahazo zay mipetraka eo ambony seza fiandrianana irery any a no nahazo ny vavaka tamin'ny voalohany, ary lay zanaka zay mitsangana eo akaikiny ka mitazona an'le boky indray a nahazo ny vavaka faharoa miavaka tsara mihitsy amin'ny saraka tsara reo, fa le fanahy masina teo alohan'ny seza fiandrianana kosana tsy ny andehana ny vavaka mihitsy ny andre mandeazana, eo raha vaketsika ndray zay teny zay, tsy maintsy vaketsika zay teny zay a ho voninahitra dada Iavasy Joshua ao amin'ny andininy fahafolo am'izay, de nkoaka eo alohana zay mipetraka eo ambony seza fiandrianana ny lolo efatra amby roapolo, zay tena mahazava bien précis mihitsy le vavaka hoe enkoaka eo anoloana zay mipetraka eo ambony seza fiandrianana ny lolo efatra amby roapolo ka ivavaka am'izay velona mandrakizay a de anipiny sady boninahitra eo anoloana seza fiandrianana, ka anao hoe eto zany le sary adefatsika io izy io le mipetraka eo ambony seza fotsifotsy io nandehanan'le vavaka,
fa tsy nandeha tamin'ity jiro menamena eo ambany ity précis tsara mihitsy le vavaka hoe eo amin'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana tany de vavaky ny tao amin'ny lanitra nandeha fa le devoly tety ambony tany miara-miasa amin'ny devoly kosany a ny vavaka tamin'le fanamasina fanafiton'Andriamanitra io nalefa ny taony azy ny vavakany zareo rery ny nanondrana fa ny tao amin'ny lanitra nefany a nanao ny sitrapon'Andriamanitra nefa noho izy ny Andriamanitra hoe ho ataony ny sitraponao ety tany tahaka ny eo amin'ny lanitra ny eo amin'ny lanitra tsy izy mivavaka tamin'ny fanamasina le olombelona daladala rehetra mivavaka tamin'ny fanamasina tena dala mihitsy dovaka etsika eo zay tenin'Andriamanitra zay mbola vetsika eo le Matio toko fefatra fa loatsika aloha jery aty amin'ny Matio kely hoe ny sitrapon'Andriamanitra ne de tokony atao any aiza misy teo ataony sitraponao ety tany tahaka ny eny an-danitra aiza misy anindraka izy zao nge mba jerevantsika mba jereva io izy teny zay atao any sitraponao amin'le vavaka nampianariny Josoa io hoe rainay zay ny an-danitra ataony sitraponao ety tany tahaka ny an-danitra izy izy nareo koa nerakitsy da oha jerevantsika kely ny vavaka nampianariny Josoa hoe mpampianatra hoe ndaso jerevantsika ato zay ny malaky indrindra zay mahita tenenao ihany hita ao Matio 6:10 raka izy jerevantsika hony zay zany le izy zay ao ny jerevantsika anazy aso aloha Matio 6:10 Matio toko fahenina Matio toko fahenina andininy folo ho tonga anie ny fanjakanao ataony sitraponao ety an-tany tahaka ny eny an-danitra eo zany tenin'Andriamanitra dia mazava be mihitsy hoe ho ataony sitraponao ety an-tany tahaka ny eny an-danitra ka ny zavatra hita tany an-danitra de tsisy ny vavaka tamin'ny fanamasina fa le olombelona kely ety an-tany ety kosany vavaka amin'ny fanamasina izy le olona manao monoteisme sy ny trinitarisme le manao hoe ny ray any egalany zany eka egalany fanamasina mba heverinareo moa zany fandikan-dalana mahatsiravina tena zany ange tena hoe tena fanambaniny Andriamanitra mpamorony mihitsy ndao raha vaketsika am'izay le apokalipsa teo tena fanambaniny anazy mihitsy ny hoe izy mpamorona zao no ampitoviana amin'le ny foronony tena aloha tsy teteny betsaka fa ho anareo zay mivavaka am'izany rafy zany miala tao fa tsy izy trony rehefa teo ho any amin'ny elo satria fivavahana manambaly an'Andriamanitra ka rehefa nanambaly an'Andriamanitra no de ho tsipiny any amin'ny elo zay ny valiny fa ny devoly ny mpanambaly anazy ianareo koa tia manambany anazy de milaza avy anareo fa azo aina de nao be mokondoa no efa miteninareo fa aza mianatra amin'ny be mokondoa fa lalàna foana io Apokalipsy 4:10 de nykoko eo alohana zay mipetraka eo ambony sisa fiandrianana ny lolo 420 ka hivavaka am'izay velona mandrakizay de nipy satry-boninahitra lohana sisa fiandrianana ka nao hoe jereo am'izay ke le vavaka rehefa avy ny hoe ho an'ilay mipetraka eo ambony sisa fiandrianana ty vavaka ty tena nianana tary zany le fanafiton'Andriamanitra sy zay atao hoe fanamasina nianana teo satria nareo moko mihevitra hoe ivavahana izy de zay mahatonga namiteny zay fa izy tsy mianana zany zareo fa tsy klasé ho Andriamanitra izy de tsy ivavahana eo fotsiny izy mipetraka eo napetraka dada iava eo anoloana izy zay ny tiany de tsy idiranao no mombany am'izay fa tsy Andriamanitra ivavahana io zava-boarina amboarina io 1:10 todika eo amin'ny mipetraka eo ambony sisa fiandrianana am'izay tsy misy mihitsy ny fanamasina vavahana hatramin'ny farany ianao tomponay sy Andriamanitra no mendrika andray ny voninahitra sy ny atsary ny hery zay ianao zany hoe tsy nindrina tsara mihitsy fa ianao le mipetraka eo ambony seza fiandrianana no andefasany an'ity vavaka ty ka raha ohatrany ka ho any an-danitra tokoa ianao de zay koa no ataonao tsy misy mivavaka amin'ny fanamasina fa direct mivavaka amin'ny dada iavarery ihany fa am'le mahafampianarany demoni zay nataonyreto monoteisme sy trinitarisme reto moa de ny monoteisme moa resatsika zao
diny anazy ny Andriamanitra ray ihany nataony egalina fanahy masina, egalina le zanak'Andriamanitra. Ka raha Andriamanitra izy nampitoviana am'ireo, ahoana ny mivavaka tsy nandeha teto tany aminazy? Fa io nge zareo miara hita daholo maninona tsy nandeha tany aminy le vavaka azy? Fa raha Andriamanitra izy dia tokony vavahana, ahoana izy tsy nivavahana teto? Ary ty tena efa sara efa any any amin'ny lanitra ny lanitra mihitsy. Eo anatrehan'ny olona 420 ny zava-manana 4, ny anjely rehetrarehetra hatrany amin'ny Jona ary ambanimbanitan'le sary. Protokôla be tao amin'ny lanitra ny lanitra ve naovana dalàna ohatran'izao hoe raha hivavahana ny fanahy masina, ahoana tsy teo izy dia natao? Satria eo anatrehan'ny zava-drehetra mihitsy no miseho le tantara. Fa ny zava-marina tsy nivavahana ny fanahy masina. Noho izany tena miaraka amin'ny devoly daholo nareo izay nivavaka tamin'ny fanahy masina. Miaraka amin'ny démonia nareo no tena izy, miaraka amin'ny devoly nareo no tena izy, miaraka amin'ny satana nareo no tena marina. Mba mieritrereta, satria tena hoe ataony sitraponao tahaka ny etỳ tany, tahaka ny eny an-danitra. Ny tao an-danitra tsisy mivavaka tamin'ny fanahy masina, ahoana nareo mivavaka tamin'ny fanahy masina? Rehetra fiangonana rehetrarehetra izay mivavaka tamin'ny fanahy masina rehetra, ahoana ty nataonareo ty? Nametraka amin'ny fanahy masina ho même klasy amin'Andriamanitra, inona ty nataonareo ty? Adalàna miopapana mihitsy ny nataonareo. Ny zava-boary anisan'ny kely indrindra noho ny Yahosoa. Yahosoa raha namorona zany fanahy masina zany, ahoana zany nareo no manao an'izao fihetsika izao? Zavatra ny foronon dada Iavasy Yahosoa ny andeha hivavahanareo, fa tena mitapy. Mieritreretany tena marina. Efa keny hoe ianao ny tomponay sy Andriamanitra no miendrika handray ny voninahitra sy ny haja ary ny hery, fa ianao no nahary ny zavatra rehetra ary no sitraponao no nanisy nary azy. Tena tsisy nidiran'ny fanahy masina ambany vavahana mihitsy, satria tapitra treo ny resaka dada Iavasy Yahosoa, miditra amin'ny resaka Yahosoa amin'izay ny eo rinany. Zatra efa nisy tao amin'ny lanitra ny lanitra mihitsy, efa vita ny famonjena, efa niakatra nakany amin'ny lanitra ny lanitra io zanak'Andriamanitra Yahosoa io. Rehefa jerevana amin'izay ny sary tao amin'ny lanitra ny lanitra, le tao amin'ny andro ny tompo, zany hoe fanomezam-boninahitra ny Yahosoa moa tsy hovanin'andro io. Fanomezam-boninahitra ny Yahosoa napetraka tamin'ny fomba ofisialy izy fa Andriamanitra hivavahana sy ankofana ary nomena fahefana amin'ny zava-boary rehetrarehetra amin'izay natao ofisialy amin'izay le izy dia izao ny zatra hita tamin'izany fotoana goavana be zany tao amin'ny lanitra ny lanitra mihitsiny, tamin'izao vaninandrontsika zao, satria efa niakatra ny amin'ny lanitra ny lanitra Yahosoa dia ny zavatra nisy tao amin'izay no hitantsika sy ny vavahana ny fanahy masina. Tsy nanao an'izany tamin'ny fanahy masina ny mponina tao amin'ny lanitra ny lanitra rehetra hoe nivavaka tamin'ny fanahy masina. Non. Fa ty tenana anareo dia tena efa tsisy tsony mihitsy ty. Tao amin'ny lanitra ny lanitra tsy misy fanahy, ary ny fanahy fiton'Andriamanitra moa lehibe indrindra amin'ireo fanahy masina andreo. Zay nahatonga azy natokany aloana seza fiandriana dada Iavany. Zava-boary namboariny. Ary ny fanahy dia natao irahana. Ahitantsika tamin'ny irany bokin'ny Jaona toko 7:20 iny hoe irahana ny fanahy masina. Jaona toko 9:20. Zavatra irahana ve dia hivavahanareo? Jaona toko 9:20. Lovaka itsika manoko andininy fafito fa tsy tafiditra le izy. Zay. Fa Jaona 16:7, fa izao milaza marina anareo fa mahatsara anareo ny fialako. Fa raha tsy miala aho dia tsy ho avy aminareo ny mpanahitra. Fa raha mandeha kosa aho dia irahako aty aminareo izy. Jereo tsara io ny rahana io. Irahako aty aminareo izy io. Irahako aty aminareo izy. Aleonay tsika tsindrim-peo tsara mihitsiny ihany no mampalaky an'ity sary ity dia hitanareo tsara amin'izay mijery tele rehetrarehetra. Satria moa dia efa tele zao no malaza ny fijerevana ity fampianarana ty, na ao amin'ny internet no amin'ny zavatra hafa zany. Dia efa kio tsara ty. Jereo tsara ty. Irahako ny fanahy masina dia ny mpananatra. Zay. Irahana zany le mpananatra zany.
ka le mpanantra moa tsina fa le fanamasina tikan'izay io le araka amin'ny olona le ilatsaka amin'ny olona de ho hita sy ho rezy ka raha ny rana izy zany a rehefa ny rana ny fanamasina de le mpaniraka lehibe noho zay maniraka ny mpaniraka lehibe noho zay ny rana ka zay no mahatonga ny hoe zatra kely izy zany fanamasina zany ny fanafetin'Andriamanitra tsy vavahana zany porofony zany le tao amin'ny lantilanty hitantsika tsara fa tsisy ny vavaka tamin'ny fanamasina tena andray aza ka mieritreretra am'izay zany dikan'izay a rehefa tsy ny vavahana ny fanamasina de aza mbolalao foana manompo zao aza mbolalao foana tsoy fa ny fahendrena manoro-hevitra am'izay zay ady marana anazy a oke jerevantsika ny sary firy ny Andriamanitra hivavahana araka ny famarinana io a anankiroa ny Andriamanitra hivavahana araka ny fampianarana Yehosoa le fampianarana tsisy kilema sady salama azahoana fiainana mandrakizay mahatonga anao tsy manota intsony mahatonga n'Andriamanitra hiaraka aminao a dia mafisoko aminao faharoa ny Andriamanitra hivavahana ary hita tao amin'ny lantilanty zany sary zany roa no hita tao ny hivavahana fa tsy hivavahana ny fanamasina ary eo Andriamanitra anankiroa de ny ray lehibe ny ray kely a ny ray de lehibe a ary le zanaka kosa ny kely satria lay iray de naniraka ny zanany a no zany a kely le zanana ny dikan'izay kely le zanana satria ny rano zay lehibe dia zay maniraka zay ny lehibe zay ary efa mivakitsika moa izy tao amin'ny tsotra masina teo iny a afiantsika vakina mihitsy le hoe zay maniraka no lehibe no zay naniraka anazy araka ny voalaza amin'ny Jaona 13:16 jerevantsika kely Jaona 13:16 Jaona 13:16 vakitsika tsara ny mpaniraka de lehibe no lay ny rano kanefa le Yehosoa de niteny foana hoe zany rano io zany a lehibeany zany de ny dada Iava Jaona 13:16 lazaiko aminareo marina de marina tokoa ny andefo tsy lehibe noho ny tompony naniraka noho ny maniraka azy ny lehibe zany a dia ny tompony andefo ary ny lehibe zany a de ny maniraka fa tsy niraka fa tsy nirahana mazava be zany ka matoa ny fanamasina ny rana de hatrany am'zay hatrany amin'ny fanafetin'Andriamanitra tsy lehibe zany ary matoa tsy ny vavahana tsy Andriamanitra zany fa ny lehibe zany zay naniraka de dada Iava sy Yehosoa reo ny Andriamanitra hivavahana roa misaraka tsara tao amin'ny lantilanitra io irantsika mahita io sany zany avakeo tsara ny Apocalypse 4:5 fa io ny hitanareo ao io de mirary soanareo ny ambassadeur-ny Yehosoa ho tonga soa ty amin'ny lantilanitra am'izay a hiaraka amin'ny ambassadeur-ny Yehosoa sy adya ho any amin'ny lantilanitra tsika fa ny olona tsy manota irery any mahazo miditra ao amin'ny lantilanitra ary zao le fampianarana tsy misy kilema mahatonga anareo tsy manota intsony a ary hoentiko any amin'ny lantilanitra nareo zay neviko ho anytsika rehetrarehetra andao ho anytsika azo ho antoko lalana makany zay no mahatonga ny hoe efa misy olona ty Madagasikara 2 nisany efa tsy mahay manota intsony efa niala tamin'ny fahotana efa tsy mahay manao ratsintsony mba anjaranareo hafa firenena koa miditra antsehatra ho isan'izay tsy manota intsony a manaraha any Yehosoa izay toriny ziady ah satria ziady any na mpianatra nareo zao fampianarana zao a de zay le lalàna hoe izay nampianatra manao batisa rehefa resy lahatra n'zany fampianarana zany ianao andositra ny atezeran'Andriamanitra satria ompitena zay tsy mety mino ny fampianarana io a hodorany Yehosoa am'izay satria mpanota ka rehefa tsy tianao no hodoran'Andriamanitra manaraha ny ziady ah de zany ny raha ny Yehosoa hitondra nareo any amin'ny Yehosoa hitondra nareo any azo antoka lalana makany 100% satria ozany ten'Andriamanitra hoe aza manota intsony ka ty rafitra ty zao de efa mpanota ny manao an'izany monoteisme zany tsy hoany zany reo ny dikan'izay ny trinitarisme ny trinité zany mpanota koa reo tsy hoany reo zany zay rehetra mpiaraka amin'io Andriamanitra trinité sy monoteisme io zany ho any amin'ny elo dao a mandrosiry anao dikan'izay manoro hevitra anao mandrosiry fa zao ny atao hoe mpanota mpandika lalàna mpanambany an'io Andriamanitra raha io ilay Andriamanitra ray tompony hazavana lehibe no ambanina am'izao sary hoe ny ray any egalany zany ekegala fanamasina fanambanina tsy tsotra zany aza tao an'izany tsony ny famarinana tokony arahanao fa manaranao ny teny ziady ah manompo zao a avy ao batisa rehefa resy lahatra de nio tsara ny fampianarana rehetra ao anatin'ny YouTube ao feno fampianarana mihitsy ao ao amin'ny Yehosoa TV aleo sorataketo mihitsy izy sao de tsy ianareo aleo sorataketo mihitsy izy a apetraketo le adresy zany a hitanareo tsara any ataotsika stylo ay mahafinaritra be ty a jerevanareo amin'ny anatin'ny YouTube ty tsy hita ty hoe ty canal ty hoe Yehosoa
TV zao io jerevanareo a dia ny WhatsApp zany io WhatsApp io kosiny a ho anjeresy lahatra rehetra dia manoratra aty aminay aty a satria direct maka aty aminay io plus 261 ho anjeresy lahatra any ampitan-dranomasina indrindrandrindra 32 32 86 et 663 98 io zany a no andefasinareo WhatsApp a soratako mihitsy ny WhatsApp eto atsika soratra mangamanga mihitsy ny WhatsApp io WhatsApp voilà manoratra amin'io nareo na mitady an'io adresy nareo a ty zany a YouTube ty Aosoa TV ty a YouTube ty tandy miclipke YouTube fotsiny nareo dia tsy andetatiavo ty hoe ao amin'ny YouTube ty a dia mifandray direct amin'ny ziady nareo ty zamony mampianatra nareo ty a mifandray amiko direct nareo amin'io dia hitanareo daholo ny fampianarana zay tsy azonareo amin'izay a mbola isy fotoantsika anao émission direct dia afaka mametraka fanontaniana amiko daholo nareo ny ampitan-dranomasina any afotsiny ataovy amin'ny teny anglisy na teny frantsay dia teny sinoa zay aloha mbola valabo reto amintsika eto a dia ny teny malagasy moa zany no malagasy etra rehetra afaka mifandray amiko daholo nareo moa nareo efa resy lahatra ny fampianarana dia miantso avy hatrany amin'io telefony io hoe mba hanosoratra anarana mibatisa hoe za dia ahoana ny tokony ataoko a fa zaho any amin'ny lanitra iaraka aminao a miaraka amiko zany ianao eo amin'ny garantianao 100% makany ianao tsy misy problème mihitsy olana zany hoe inona ny souci non tsy souci sans souci makany amin'ny lanitra ny fantatranao miaraka amiko satria zavy ihany matoy ianao afaka ny fahotana mitory an'izao fampianarana manala fahotana zao za dia tsy olombelona mitovy aminareo ny mampianatra nareo an'ity fa zay ny rahana mbola teo aloha ny azoko tenena aminareo zay ny rahana ny tonga eto aminareo eto a matomba moka zao fampianarana mbola tsy hainareo mbola tsy hitanareo mbola tsy fantatrinareo dia areo io fampianarana io ka rehefa resy lahatra nareo any amin'ny lanitra dia atsovy za io ny ahitanareo ana ary ao ny fampianarana atony Aosoa TV io a io zany a no télévision internationale iarahanareo amiko a hijerevanareo ny teny mamonjy anareo zay teny tsy azo angalarina tsy azo angalarana tahaka fa rehefa resy lahatra dia manatona ny ziady a atao batisa zay anao va tena tsy me manota intsony fa raha voatzay anao manota foana ianao eto ihany no afaka ianao rehefa manatona le nampianatra anao vo afaka atria le nampianatra ny manao batisa voaraisinao daholo ny atsarana dia afaka ianao rinan'izay tena tsy me manota intsony tsy misy devoly afaka manafika anao zany tsy azo ny devoly tafihana zany tsony ianao indray lasa manafika devoly manomboka eo zany natao Andriamanitra mahery tompony fahefana amin'ny lanitra sy ny tany ety ambany a iaiavano anarany ary Aosoa le zanany manatona aza matahotra intsony fa tena famonjeny ity le Andriamanitra Abrahama sy Isaka sy Jakoba io no miteny hoe Andriamanitra tsy meno ny mpanota noho izany raha ohatra ianao ka te hiaraka aminy tsy maintsy mipetraka amin'ny toerana hoe tsy manota intsony tsy misy fivavahana eto ambony tany mahavita manafak'olona tsy manota intsony noho izany a manatona ny ziady a fa ziady a dia ny rahany Aosoa ary ny rahany dada Iava hitory any Aosoa ka rehefa manaraka ianao dia manao batisa atao amin'ny Aosoa dia ho lasa mpiaradia amin'ny Aosoa